Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nan'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ankafaliagna trano no entindray manolotro fiarabagna sy firarentsoa ho antsika jiaby izay mitandrisy magnaraka trano ireo fandaragna maro samihafa miainga avy aty amin'ny radio Fagnier Maria amin'izao fotoagna izao. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra atsika izay aina mamelona ny fanahintsika. Amin'ity alahady fahatelo amby telopolo tsotra mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe ho avy ny faharandro ary ho tsarain'Andriamanitra isika. Hoy indrindra ny tonikira fidirana manao hoe ny hevitro hoy ny tompo dia hevitra ampiadana fa tsy ampahory. Iantso ahy ianareo ary iano anareo aho. Ampodiko avy any amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Tsy mitsahatra miantso atsika iombona aina amin'ny mandrakariva Andriamanitra ary ao amin'ny rery no ahitantsika ny tena fiadanana. Ny aro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady fahatelo amby telopolo tsotra mandavantaona taona dia ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky ny Malakia ampaminany. Indro avy ny andro mivaivay toy ny memy, ny mpiavonavona rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho mololo, ary ny andro izay ho avy no andoro azy. Hoy ny tompony tafika, ka tsy asiany miangana na ny fotony na ny rantsany. Fa ianareo kosa izay matahotra ny anarako dia hiposahany masoandro ny fahamarinana ka ho ao amin'ny tanamasoandrony ny fagnasitranana. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Umelko ny heriny fanahy anareo ka ho vavolombeloko hatrany am-parabazan-tany ho vavolombeloko.
Ovavolomeloko hatrany aparavazantany ovavolomeloko iraho antsavao ny tompo fa mahagaga ny zava-bitany fa ny tanany no namonjy nanampy azy ny herin-jandriny ka dia hitany firenena ny famonjena mampamarinany vazarovy ry Israely ilay fitiavany tsy mivadika omeloko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolomeloko hatrany aparavazantany ovavolomeloko aokitompokane ny ranomasina sy ny poniny ka iteakane ny ony itotorebikako ny vohitra mahijena ny tompo tamy tsara ny olona tsakanavaka ary tsara ny firenena ampamarinana sy aradrariny omeloko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolomeloko hatrany aparavazantany ovavolomeloko omeloko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolomeloko hatrany aparavazantany vaky teny masina faharoa taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, efa fantatrareo izay tokony ataonareo mba akantahaka anay, fa tsy nanao izay tsy marina teo aminareo izahay. Tsy mba nihina mofon'olona maimaimpona izahay, fa niasa andro manalina ka sasatra sy trotraka ery mba tsy avakitratra na dia niray akory taminareo aza. Tsy noho izay tsy manam-pahefana nefa, fa noho izay tean'olo tena ho fakantaka ho anareo. Fonimbola tany aminareo ihany izay dia efa nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka koa izy tsy hihinana. Renay anefa fa ny sasany aminareo dia tsy mahay miaina sady tsy miasa fa manaonao foana. Mandidy sy mananatra izany olona izany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izahay mba hiasa ampiadanana ka hihinana ny vali ny asany. Mandidy sy mananatra izany olona izany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izahay mba hiasa ampiadanana ka hihinana ny vali ny asany. Izany ary ny teny ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Ombantsika mianakava ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratany Masindaluika, ho ninahitra eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany nisy nilaza ny tempoly voaravaka vato tsara sy fanatitra sarobidy, fa hoy Jesua, ho avy ny andro andravana ireo zavatra rehetra hitanareo reo, ka tsy avela isy vato mifanaongoa eo izay tsy horavana. Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe, ry mpampianatra,
raha oviana no tonga izany ary inona no famantarana alalàna fa efankaiky izany. Dia hoy Jesoa hoe, tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy isandoko ny anarako anao hoe, izao no izy ary efa akaiky ny andro. Ka aza manaraka azy ary raha mandre ady sy fikomena ianareo, aza tetry fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa mbola tsy ho tonga miaraka amin'izay akory ny farany. Dia hoy koa izy tamin'izy ireo, isy firenena hitsangana hiady amin'ny firenena, isy fanjakana hiady amin'ny fanjakana, isy ororon'ny tany mafy sy arety mandringa ary mosary amin'ny tany samihafa. Eny an-danitra koa dia isy fisehoana mahatahotra sy famantarana lehibe. Fa alohan'izany rehetra zany ianareo dia ho samborina, ho enjena, ho entina anan'ny sinagoga sy anan-tranomezina, ary atolotro amin'ny mpanjaka sy ny mpitondra noho ny anarako. Izany no ho tonga aminareo dia ny mba ho vavolombeloko ianareo. Koa alatsao amponareo ny mba tsy hevitra mialoha izay avalinareo akory, fa izao ihany no hanome vava anareo sy fahendrena tsy azony fahavalinareo toerina na lavina velively. Na ny ray aman-dreny sy ny rahalahinareo aza mba amin'ny aman-tsakaizanareo dia anolotra anareo koa, ka ho vonony ny maro aminareo ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Nefa tsy hisy ho very na dia ny singam-bolo iray amin'ny lohanareo aza. Ny faharetanareo no hamonjenanareo ny tenanareo. Izany ary ny teniny Tompo, dirany eo anao ry Kristy. Kristianina aba malala, raha ny marina dia ny alahady fahatelopolo roa amby no tokony nankalazasika tamin'ny alahady lasa teo, nefa noho ny daty 7 novambra nifanozo amin'ny alahady, ka ny 7 novambra fankalazana ny fitokanana ny bazilika ny Laterano eglizy reny izay katedralin'ny Papa dia navela ny fahatelopolo roa amby. Raha iverenasika vetivety ary ireo vakiteny tamin'ny alahady lasa teo dia manasa sika andinika bebe kono avy, ny fiainako avy, ny fisanganako velona, araky ny naverimberisika ihany koa dia arakaraka ny fihetresika no avy sy ny fiheverasika ny fahafatesana no amolavolasika ny fiainantsika. Raha ny hevitry n'izao tontolo izao no haintsika mamaritra ny fiainako avy, izany hoe ny fiafarana, ny fahalevonana no fiafarana, dia sy magaga raha manararoatra ity fiainany ity sika amin'ny fanaovana ny rendrarendra rehetra azahoana afinaretana. Ny fahendren'izao tontolo izao no mibaiko ny fiainantsika amin'izany, ka mahatonga ny fahafatesana manjaka amin'izao androsika izao dia asehon'ireo herisetra ny fitapitaka ny lainga, ny herin'ny aizina izay mamotika ny aina, ka
ny fahafatesany no eo anivon'izay fiainana zay manambara fa fiafarana misy fiafarana izay ka raha hitasika ary amin'ny zava-misy iainantsika amin'izao raha vantany vao miaino ny radio sika na mamaky gazety na mijery ny fahitalavitra de masapa fa noho izay fomba fisainan'izao tontolo zao zay ka ny fiheverana ny ty fiainana ity misy fiafarana sy fahalevonana ary dia sy misy fiainako avy dia mazava ho azy dia ny fanilikilika ny fanavakavahana ka zary fahafatesana no hitasika matetika amin'ny alalan'ireny ainao manjery reny satria araky ny voalaza teo ny fihevitra izao tontolo izao ny fahendren'izao tontolo izao nandrafetana ny fiainana ka raha izao tontolo izao dia ny herisetra sy ny fahafatesany azy no loalaharana fa raha ny fiainako avy kosa no heverisika dia ny asambarana zay misy ireo olo-masina nankalazaisika tamin'ny voalohan'ny volana novambra sy antenaintsika misy an'ireo avasika ny alohalalana antsika zay ohatra velonao ansika no ary zay no mahatonga asika mankalaza azy ireo no ezahsika hitantana ny fiainansika ka hivelomantsika dia azo eritreretina ary fa izay koa no mamolavola ny fomba fiainansika andavanandro ary zay indrindra no azo asongadina tamin'ny alahady lasa teo raha tadidinareo sara ny teny tao amin'ny evanjely hoe ny fitiavana ny tranoko no namoizako ny aiko ka zany hoe aokarisika zay tempolin'Andriamanitra zany hoe ato amintsika zay fiainako avy izay dia aoko ho arovasika okatra ny zanak'Andriamaso izay mahatempolin'Andriamanitra sika izany ary zay ny maha eove asika eo amin'ny fiainasika andavanandro ary zay indrindra ry kristianina havana no ezahsika hiainana amin'ny alalan'izao synôda izao mba hametrahsika rafitra ary anampy asika anatanteraka an'izay azo lazaina fa tarigetra-piainany Jesoa avy amin'ny evanjely tamin'ny alazy alahady lasa teo ny fitiavako ny tranoko no namoizako ny aiko ka aokary ry kristianina havana araky ny fampianaran'ny ekilizy mba hivavaka tokoa isia ho an'ireo avasika ny aloha lalana asika amin'izao volana novambra izao ary isorana isika fa masiaro azy ireo ary ny fahasirovana azy ireo araky ny voalaza asika teo anampy asika ary amolavola teny zao zay fiainansika izay ary zay araky ny averimberisika teo no ametrahasika n'izao synôda izao mba hahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro satria ny finoana no fahendrena zay hitondrasika amolavola sy ametraka ny fiainansika andavanandro ry kristianina hava malala tsara ny alalasika fa misy fiafarany tokoa izao tontolo izao fa amintsika kristianina sy fiafarana ny fahafatesana fa varavarana mampiditra amin'ny tena fiainana zay manomboka amin'izao fiainana izao izay indrindra no mahatonga asika nanatanteraka izao synôda izao satria iarahantsika malala fa ny varavarana tery ny varavarana hety dia mila resika mikarakara miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka niezaka avy amintsika no ahafahasika miditra ao ary dia misy dikany lehibe zany sarisary teny zany amin'izao taony jobily taona ny fanavotana izao ka izany indrindra ny anjara toerany dinika nataosika ametraka torolalana pastoraly irisika vokatra izao synôda fahafito izao torolalana pastoraly anampy asika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ahatonga asika ho fianakaviana eglizy kely ka ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana zary missionnaire zary tabernakla ho eve mifampisimina mifanasoa mikasaka ny soiombonana ka mpivahiny ny fanantenana tokoa ry kristianina havana izany koa ny dikany fankalazana ny fitokanana ny bazilikan'ny laterana eglizy reny tranobe iombonany fianakaviana jiaby dia ny eve jiaby zay mifanasoa mifampisimina manararoatra ary ao
mampianatra asika io ve siraikiraiky iroso amin'ny lalindalina koa anao vavaka totoafo amin'izao sika manao pèlerinage mandalo amin'ny varavarana masina zao. Samia mangataka fahasoavana manokana mba samy hofeny ny fanahy masina isika ziaby ka ho pentecote vaovao ho départ vaovao tokoa izao fijanonana fahatelo izao. Sara ho ampisaivina antsika ihany koa fa ny fankalazana nyty fijanonana fahatelo ty no faranantsika fa ny synode mbola mitohy ny fiarahandiasika zany fandrindra ny fiainana azy. Izany ny maha-eo ve eglizy miaradalana antsika mitoetrany mba hanjaka ny famindrapon'Andriamanitra ny fifamelan-keloka eto amintsika ka amin'izay sy hisy ireo fahafatesana nolazainy Kristy izay ankalazaisika tokoa amin'ny alahady ho avy izao ny fetiny sady famaranana ny taona liturgika. I Kristy mpanjaka anjaka eo amin'ny fiainantsika sy mpanjaka araka ny fiheveran'izao tontolo zao azy. Izay mpanjaka n'izao tontolo zao moa manjakazaka ary mamoritra manilikilika an'izay sy mitovy hevitra aminy ary indraindray aza sanatria mamono an'izay sy mitovy hevitra aminy zany. Fa ny mpanjaka i Kristy mpanjaka kosa de Kristy mpanjaka manompo ary ao anatin'ny fanompona no tena anjakan'ny fifankatiavana amin'ny alalan'ny fahafoizana. Raha manjaka ny fifankatiavana de ny fiadanana tokoa no anjaka eo anivosika ka ho tanteraka zany nofisofisika eto Madagasikara. De sinona fa anjaka ilay sotoavina mamitsika de ny fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana an'izao tontolo zao, anasitrana nyty fiainantsika ity zay tena marary tokoa ry kristianina havana. Tsy magaga ary raha netraketraka isan-karazany ny herisetra no manjaka eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny tanàna misy isika na eo anivon'ny fianakaviantsika satria arak'izay voalaza zay sy mbola manjaka eo amin'ny fiainantsika i Kristy mbola sy manjaka eo sy mbola eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika Andriamanitra. Mbola lavitra no Andriamanitra inosika ka izay indrindra eo no fanatanterahasika n'izao synode izao ka verisika amin'ny apetraka sika amin'ny tena toerany Andriamanitra. Fantatra sika nefa fa sy maintsy misy safidy mazava atao raha ametraka n'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika raha ampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainansikasika. Safidy mazava ny tsy maintsy tanterahisika ary zany no ezaka ataosika amin'izao synode izao anampy asika ho isika ametraka rafitra mba anampy asika anao an'izay safidy izay. Ary zay indrindra no tiany eglizy ho banjinsika amin'izao manakaiky ny famaranana ny taona liturgika izao ny manambara fa sy maintsy misy fiafarany tokoa izao tontolo izao ary Jesoa no isara asika ho avy ny farandro nefa sy tokony hampavozo asika hampatahotra asika izany raha iaina asika eo anivon'ny fiainasika Kristy ary raha i Kristy no mitarika asika amin'ny lalana sy ny fahamarinana ary fiainana de matoky isika ary izay indrindra no ataotsika rehefa mamarana ny vavaka eukaristika isika miaraka aminy amin'ny alalany ary ao aminy dia sisy zavatra tokony hampavozo asika ka aoka anao safidy matotra ary sika ka ahatonga asika ametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika. Ary zay indrindra ho isika no ezahasika amin'ny fanatanterahana an'izao synode izao. Ary ny evanjely androany rahateo dia manampy asika amin'izany antitraterin' Jesoa fa raha maharitra mifikitra aminy sy mitoetra aminy isika na irodana azy izao tontolo izao dia fantaro fa afaka iroso amin'ny tena fiainana de ny fiainana misy an'Andriamanitra ka ahitasika nasambarana na de misy aza miady sy ny zavatra manahirana rehetra ka isika ifikitra amin'ny Kristy fa izany ny famonjenantsika. Ary ny tanjon'izao synode izao dia anampy asika ifikitra bebe kokoa amin'ny Kristy
ao anatin'ny tontolo iainana zay manahirana asika zao. Sara koa ny mampafantatra asika ny faraandro zay averimberina matetika ary efa ndraisasika moa zay sy tokony hampavozo asika fa ny tiako ambara heto dia besaka ny filazana endritsika mikasika azy io ary misy aza milaza tamin'ny taona 2014 fa efa ho avy izy zao, misy tamin'ny taona 2014 ry kristianina havana. Ny marina dia sy maintsy misy tokoa ny faraandro, sy maintsy misy ny fiafarana, fa sy misy mahafantatra na ny ora na ny fotoana, ka mila mitandrina arysika amin'ireo be resaka momba izany. Ny zavatra anankiray lazaisika koa dia ny hoe na dia sy izao aza ny fiafaran'izao tontolo izao dia azo lazaina koa fa manambara fahataperana fa fomba fisaina sy mahomby dia ny fanatotoloana diso toerana ka zary rafitra mangeza sy manapotika. Io no idinitsika tamin'ny synody, io lay rafim-pahotana sy mainsy resena mizoroa misangana asika araky ny afatry ny GMJ anorina rafim-pivelomana zay mifototra amin'ny Kristy hoy ny afatry ny Papa niainga tamin'ny afatry ny Jesosy antsika. Ianareo koa dia nambaray satria efa niara-ny toetra tampoka ianareo ary zay no ezasika amin'izao synody izao ary itodina manokana aminareo tanora, manasanareo tanora i Jesosy itoetra aminy, ka raha mitoetra aminy tsika dia miova ny fiainantsika ary dia zary vavolombelona sika, zary EOV vavolombelon'i Kristy amin'ny alalan'ny fiainantsika manontolo satria manova fiainana ny fiombonana amin'ny Jesosy ary izay indrindra no ambarany ny fekevitra amin'izao fijanonana fahatelo izao, ny ahafantarana ary fa mitoetra ao amin'ny Kristy sika dia sika mifanasoa mifampisimina mikasaka ny soiombonana. Ny kontreran'izay dia fantatra sika fa manjary mikorontana ny fiainantsika ary dia mifanelikilika ao anatin'ny herisetra ary dia vavolombelona izany sika. Noho izany ary kristianina havana, aoka ifikira sika ny tenin'Andriamanitra ary izay no amaranan'ny Kristy ny fampianarany androany ny faharetana, mila faharetana izao fiainansika izao ary zay faharetana izay no ahafahantsika mametraka an'izay rafitra ivelomantsika zay ka hitasika ny fivelarana satria izay fifanaovana soa sy ny fifampisimbinana ary ny fikasana ny soiombonana dia sy vita indray andro ary mila fiazana, mila faharetana ary dia zay no angatain'ny eglizy amintsika ka ny tena fototra dia ny fifikirasika amin'ny Jesosy. Ry kristianina havana, sy mainsy misy farany tokoa ary zao tontolo zao ary sy mainsy misy ny fisarahana araky ny enosika teo, tsy midika fa misy fanavahana izany ka oka isika mba hifikitra amin'ny Kristy mitaky safidy zany hoy isika teo ary zay indrindra no irisika tao amin'izao synody izao ametraka safidy mazava mifototra amin'ny fianakaviana eglizy kely ka hitondratsika hanao départ vaovao, fiangana vaovao araky ny vavaky ny synody ataotsika. Ny anambarana fa tena mifikitra amin'ny Kristy isika ka sy matahotra an'izay farandro zay dia nianatry ny Masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa no manampy asika amin'izay. Hoy Masindahy Paoly amintsika, aoka isika hiasa bebe kokoa izay sy miasa aoka tsy hinana. Ny asa dia tsy ozina vokatry ny fahotana fa anisan'ny mahaolona antsika ary manomana antsika azy amin'ny fiainana mandrakizay araky ny lazaisika teo. Sy ny asa zany no rasy fa ny fomba fanatanterahasika sy ny fivelonasika azy no sy mainsy hodiniansika sara ary zany indrindra no alalintsika nandritra ny fijanonana ny synody fijanonana fahatelo iny. Izany koa no ananaran'ny Malakia mpaminany asika amin'ny vakiteny voalohany mba sy andry lava fa hivelona kosa anatin'ny fahamarinana ary ny faharetana zay lazain'ny Malakia tana masoandro asika, zany hoe mitarika ny fiainantsika
ka ahafahasika miroso lalindalina koa na dia maizinaza ny manodidina asika manana ny fahazavan'ny Kristy isika. Raha ny marina tokoa dia olon-kendry izay mikasaka mandrakariva ny anasoany hafa, ary zany no ivelomana hitondratsika ivelona ny tena fiadanana marina. Ry kristianina hava, izao famarana asika ny sinôda izao anie, anampy asika ivelona bebe koa ny maha-eglizy olo velomin'ny batemy, miara-dalana, mandray atanana, misionera, zary tabernakla velona ansika ka ifanasoa, ifampisimana, ikasaka ny soiombonana. Anampy asika ampanjaka ny Kristy eo anivon'ny fiainansika. Araka izany ny fidiransika tamin'ny varavarana masina dia manambara fa sy tanjona izao sinôda izao, sy tanjona ny fivaninana ataosika dingana lehibe tokoa ka mampiditra sika amin'ny fiainam-baovao, firosona amin'ny lalindalina koa ka tonga sika ampanjakan' Jesosy tokoa amin'ny fiainantsika, mba sy fankalazana fosiny no ataosika amin'ny alahady ho avy izao, fa araka ny lazaisika teo ametraka safidy sika ka izy no anjaka amin'ny fiainantsika, ka raha izy no manjaka amin'ny fiainantsika dia ifanasoa, ifampisimbana ary ikasaka ny soiombonana isika. Engany izany koa no entisika ivelomansika ny fieveransika ny farandro, ka amin'izay sy ampavozo asika sy ampatahotra asika, satria zatra mahita ny soran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny soran'ireo namansika, ka na dia misy aza ny fisarana dia ny famindrapon'Andriamanitra, izany hoe ny fitiavany ny velomansika no isarana asika ka sy ampavozo asika sy ampatahotra asika ireo ady sy etraketraka maro isan-karazany, ary ny horohorontany izay re esy sy roa, fa hanampy asika kosa asapa fa ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo no mitondra asika amin'ny tena fiadanana marina sy ny fandriam-pahalemana. Ry Jesosy Kristy zoko eo, fantatra efa isy ny fiafaran'izao tontolo izao indray andro any, fa ny rinay kosa dia nyzao, dia ianao ani no anjaka amin'ny fiainanay, amin'ny tanànanay, ianao no anjaka amin'ny Madagasikara, ka ho fihavanana sady kristianina no malagasy no iainanay eto, fitiavana hitondranay amin'ny asambarana tena marina tokoa. Engany amin'izao famaranana ny fijanonana fahatelo amin'ny sinôda fahafito izao, mba hairoso amin'ny lalindalina koa izahay amin'izany fiainana eo ve manorina ny fianakavian'Andriamanitra izany. Frately toto, olo raika asika ziaby, ka hitondranay amin'ny fahamasinana araka ny fampianarana ataon'ny Masindapoly, milaza hoe engany ny asa ataonay no hanamasinanay ny fiainanay ao aminao, ka izay indrindra no angatanay ny fahasoavanao eto mpamaranana, ka ny asa rehetra ataonay anampy anay ametraka an'izay rafim-pivelomana izay, ahitanay ny fivelarana marina, ka ahatonga anay ifanasoa, ifampisimana, ikasaka ny soiombonana. Masiny Maria renin'ny eglizy eo, mivavao amin'ny fianakaviana eglizy kely, mba ho fianakaviana mafoy sy manompo tahaka anao, ka ifampisimana tokoa sy fanasoa. Masinday Josefa ray mpitiarin'ny eglizy eo, mivavao ny ray mpianakaviana ziaby, ka samy anana ny asany ireo mpianakaviana rehetrarehetra, ka afaka amelona ny ankonany tahaka anao, nara-panahy, nara-batana, nara-saina, ka anjaka tokoa eo anivonay ani i Kristy. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itroatsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de
mahasisika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika miaraka amintsika no itoazika sandivaky sy asantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatranitsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania